Najib Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Vous présente Ni Vava. Mitoto amin'ny commune Andranomanelatra tao amin'ny fokontany Anosiboangy ny fanatanterahana ny tetika asa titre vert fizarana tany sy fitaovana ho an'ny tanora izay ataon'ny fanjakana hanatsarana ny tontolon'ny fiompiana sy fambolena. Titre vert miisa 720 no nozarain'ny Flo Andrajoela omaly. Seo miavaka maro no nentin'ireo tanora mankafy ny kolontsaina aziatika ny famaranana ny mangamania festival K-pop Super Show andian'ny fahafolo aten'ny akorindany tamin'ity androany ity. Samy afa-po avokoa na ny mpandray anjara na mpikarakara. Maresaka iraisam-pirenena olona 320 no mady vokatry ny tadio ny tranga tany États-Unis. Tadio izay sokajin'ny flo amerikana Joe Biden ho isan'ny manatantara indrindra sy nandravarava tany toerana. Ity ny rehetratrany. Talandro toko lasy toko avy vaovao eto amin'ny École TV Kapanasanoara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia nitohy eto amin'ny commune Andranomanelatra tao amin'ny fokontany Anosiboangy ny fanatanterahana tetika asa titre vert fizarana tany sy fitaovana ho an'ireo tanora izay ataon'ny fanjakana malagasy hanatsarana ny tontolon'ny fiompiana sy fambolena. Titre vert miisa 720 no nozarain'ny Flo Andrajoela omaly. Kaitao Andriatsila. Nisantarana ny fanatanterahana ny tetika asa titre vert ao amin'ny faritra Vakinankaratra ny eto amin'ny fokontany Anosiboangy Andranomanelatra. Trano fonenana sy valanomby miisa 70 no efa vita tanteraka ary efa nanomezan'ny filoham-pirenena fa nalahidy ho an'ireo tanora ny sitraka izany. Tafiditra ao anatin'ny tetika asa fiarina io fizarana bokotany maitso io. Efa misy lavadrano azo itovozana rano ihany koa ao an-toerana ary afaka manomboka miary avy hatrany ireo tanora ao anatin'ny fikambanana jeune entrepreneur moderne. Zana vita fianarana makasika ny mécanisation agricole. Zany hoe hoe tanora diplômé ihany raha ny fiteny azy. Tsy nanatsaina ny asa any amina orinasa mihitsy fa vao vita ny fianarana dia ny eritreritra ny andrarà ary efa mpandrarà ny tenako talohan'ny nazahoana ny tetika asa ity. Izany hoe izaho efa mpamokatra, zany hoe mpandrarà tao sehatra ihany tamin'ny alalan'ny filière le zany mpamokatra ville. Zany hoe ville ho an'ny ombivavy be ronono. Mbola tsy nisy anao teto Madagasikara zany fa izahay no nanana ny créer zany société zany voalohany. Dia amin'izao fotoana izao nisy fifandraisany be tamin'ny tetika asa izay nataonay taloha, ny fisian'ity tetika asa fiarina ity nazahoana an'izao ombivavy be ronono izao dia mifandray zany ilay tetika asanay taloha sy ny tetika asa amin'izao. Nahazo tany mirefy 4 hektara avy ireo tanora nahazo an'io bokotany tao Anosiboangy io. Misitraka trano sy ombivavy be ronono roa avy izy ireo. Ary omena tany afaka ambolena ny sakafo an'ireo ombivavy be ronono efa be voka no afara ny fanjakana malagasy avy any ivelany. Fifanarana mandritra ny 5 taona amin'ny tetika asa fiarina no tanterahana ireo tanora ao anatin'ny fikambanana. Ao anatin'io fepitaona io no amerenan'ireo tanora ny volan'ny banky ny dramina anaovana ny tetika asa. Aorian'ny 5 taona azon'ireo tanora tanteraka ireo fotodrafitrasana orina ireo. Efa maro ny tetika asa atao ahafana manitatra ny efa eo am-pelantanana hoy ireo mpisitraka. Any anaty sainay zany hoe anao famokarana tsy vitany hoe mamokatra ronono fotsiny dia alefa hoe nisantarana ny fananako amin'ny fomba artisanal kelikely eo. Mety hoe raha ohatra misy ny fiarahana coopérative ary ety atoerana mety mahavita hoe manangana orinasa kely ankoatran'le fiompiana ombivavy be ronono amin'ny sehatra ny fambolena sy fiompiana ety. Tokony hamokatra ronono hatrany amin'ny 30 litatra isan'andro ny ombivavy iray izay amidy amin'ny orinasa Sokolé. Tokony 500 ariary no ivarotana izany amin'ny orinasa io araka ny baiko no men'ny Flo. Tetika asa iray lara-pahamehana ho an'ny Flo izao fanampiana ny tanora izao no ny fahitana fa betsaka ireo tanora tsy anasa ka mila fanampiana. Anisany tena ilofosako mihitsy ary anisany tena raha amin'ny teny frantsay dia hoe qui me tient particulièrement à cœur satria maro loatra ireo tanora tsy anasa
maro loatra ireo tanora vonona nefa ary mila piny ary nareo telo amby telopolo amby zato zao zany no anisy misitraka n'izany voalohany ny zavatra raha misy ny faniriny raha misy ny veu tiako apetraka ao androany dia mba aomby tanteraka ny asa ataonareo ary mba ho tafita sy hiarina amin'ny fiainana ianareo mba ho modely ny tanora malagasy manerana ny nosy. Misy telo amby telopolo amby zato ireo tetikasa fizarana titre vert anampiana ny tanora ao amin'ny faritra Vakinankaratra ka ireo 7 amin'ny fokotany Nosimboangy no nisantarana ny fahazoana omby sy trano ary tany. Mizana ny Antsirabe isika dia maimaimpona avokoa ny fitsaboana ny zazalatsaky ny 5 taona ao amin'ny CSB2 Antsirabe izay nitokana ny filoham-pirenena omaly. Ankoatra izay dia nitokana ny CEG manara-penitra Mazoarivo Antsirabe voalohany ihany koa ny tenany. Miantarandriana eva. Foto-drevitra samy maro no natolotry ny filohan'ny Repoblika ny vahoaka Antsirabe. Isan'izany ny CSB2 na ny ivo-toeram-pitsaboana ambaratonga faharoa moderna izay notokana na omaly. Manaraka ny fenitra ny foto-dravitrasa rehefa misy fitaovana, misy ihany koa ny vata fampangatsiahana fitehirizana vaksiny ao anatiny. Manara-penitra ilay CSB2 ao, centre de santé de base, manara-penitra tsara mendrika eo an'ny vahoaka Antsirabe. Ny antony dia zao, misy congélateur lehibe manara-penitra ao, hoentina hitehirizana ny vaksiny reny, mandeha solaire izy io. Zany hoe na sanatria tapaka ny jiro dia afaka matokontsika fa voatahiry tsara daholo ny vaksiny. Zay aloha zavatra ray. Fa zao ny zava-dehibe indrindra ny fitaovana ampiasainao anatin'izany CSB2 zany dia manara-penitra. Ka hitako maromaro misy ankizy ihany eny arina eny. Ka zao ny fitsaboana rehetra ho an'ny ankizy latsaky ny 5 taona na ny consultation na ny fanafody dia maimaimpona ao amin'io CSB2 io. Ankoatra izay, tokanana ihany koa ny CEG manara-penitra Mahazoarivo Antsirabe voalohany. Mahazaka mpianatra hatramin'ny 210 ity CEG manara-penitra ity. Voalohany no nisiny izao foto-dravitrasa tahaka izao teto Antsirabe. Tsy mijanona eo ny asa fampandrosoana. Namafisy ny filohan'ny Repoblika fa mbola maro ny asa atao ary sitraka mivantana amin'izany ny vahoaka. Ao ambadika eo efa vita ihany koa ny efa andala efa miakatra hitako teo nandalo teo ny tranon'ora ho an'ny olona rehetrarehetra io mandoa eo amin'ny 100 000 ariary isam-bolana ny olona mandofa trano dia afaka 12 taona dia lasa ny trano. Jerindray tsy ambadimbadika asy ny université taizina Antsirabe mba azo université manara-penitra ohatrany io marina sa tsy marina ekena sa tsy ekena tiako lazaina miasitsika tena miasa mafitsika ary tsy misy district adintsony eraky Madagasikara. Zareo tsara efa zato mahery 10 amby zato ny CSB2 ohatra vita ohatran'ity hatrany ambany vohatra be ihany. Nisy ny fampitaovana natao teto amin'ity sekoly ity, isan'izany tablette misy Royal, radio carte sy ny maro hafa. Tsiraikitra kosa ny hetsika saika nataon'ny mpomba ny filoto aloha marika Ravalomanana tany Toliara tamin'ity androany ity. Manoloana ny toedrarà misy mahakasika ny valinaretina Covid-19 moa no isan'ny anton'ny fandarana ny famoren'olona any an-toerana efatra Male arivo fa no efa feno mpitandro ny filaminana mandidina ny toerana saika anaovana ny hetsika lamina arak'izany tamin'ny akabeany tao tapitànana ny Toliara na teo azy ny fisina fanakanana lalana izay nataon'ny mpitandro ny filaminana azon'ny Magro a Toliara. Mavao hafa tanteraka kosa indray dia nankalaza ny faheritaonan'ny sindry ny toerana fikarakarana vatana sy fialana sasatra ny Alaspa etsy Ivandra. Maro ny tolotra ho aroso an'ireo mpanjifa indrindra zao ankatoky ny fety izao. Abrahama Randriamanana. Toerana iray fakanaina sy ahafana hikarakarana vatana eto an-drenivohitra ny Alaspa etsy Ivandry. Tato anatin'ny herintaona, maro karazana ireo tolotra naroson'izy ireo ho an'ny mpanjifa amin'ny alalan'ireo fitaovana hikoloana ny vatana. Mpiavaka ny Alaspa dia voalohany indrindra aloha izy dia toerana malalaka sy milamina, misy parkirina tsara ara-dalàna. Ianao izay rera-dreraka avy miasa indrindra no siblen'ny Alaspa ho tonga aty aminay hikarakara vatana, iseo relaxé amin'izay ianao dia tonga any an-trano ianao milamina tsara.
ireo tolotra moa dia ao ny massage ao ny spa. Ny spa izay misy ny hammam dia ny sauna dia ny piscine dia ao ny soin de visage izay tena mampiavaka anay satria misy ny diagnostic offert amin'ny alalan'ilay hoe physiotherme. Ao koa ny épilation maillot ho antsika vehivavy izay tena tiantsika kokoa manao an'izany ny ala spa ary tena io ny tena mampiavaka anay indrindrindrindra. Ary misy paka atao aminay paka mois de décembre izay afaka ataonareo mpivady na ataonareo fianakaviana anankiray. Misy koa ato ny coffret de Noël azonay atolotra ho anareo mpanjifa rehetra. Misokatra amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 4 ora alina ny ala spa Etsivandry amin'ny andavanandro. Raha toka amin'ny 2 ora tolakandro hatramin'ny 4 ora sy sasany alina izany ho an'ny alahady sy ny alatsinainy. Ankoatra izay, ao anatin'ny vanim-potoana amin'ny fety, misy ny tolotra manokana roson'ny ala spa raha ny fanazavana. Raha ohatra ianao ka hanao massage aty amin'ny ala spa ohatra hoe ny massage relaxant satria misy ny massage relaxant ny suédois ny pierre chaude ny sehatrouille ny massage turc dia mandritra ny adiny ray ny massage. Amin'izay massage izay ianao dia mahazo ny spa offert. Ny ala spa dia afaka manao privatisation ho anareo izay fianakaviana na namana izay hanao anniversaire na misy fety tianareo atao dia afaka mitonga aty amin'ny ala spa nareo fa manao privatisation izahay. Misy koa ny fanaovana volo izany hoe ny produit anay dia produit Kerastase miaraka amin'ny coloration. Ao koa ny barbershop izay natokana ho anareo lehilahy manokana. Mitongava aty amin'ny ala spa amin'izao akatoko ny fety izao fa vonany andray antsika ny ekipa rehetrarehetra ary feno izay tadiavinareo ny atao amin'ny ala spa satria raha te hanao massage nareo raha te hanao Rahantsinkely moa teo amin'ny resaka feo teo fa tonga eto amin'ny fotoana ny dokavarotra isika. Aorenan'izay ahitantsika mahakasika ny police scientifique eo ihany koa momba ny etsika mongamany festival K-pop. Rehefa vary. Plus de data pour le même prix. Avec Telmanet One Day, maintenant tu as 300 mégas au lieu de 150 mégas avec Envoul, toujours à 1000 arrière. Alors, à ce prix-là, couvre-toi de data. Tape le dièse 111 étoile 1 dièse. Les bébés sont surtout connus pour leur sourire. Mais quelle est la source de ce bonheur? Molfix. Les couches Molfix sont ultra secs grâce aux cellules super absorbantes qui absorbent les liquides jusqu'à 30 fois leur poids. C'est pourquoi il n'y a pas de fuite et les bébés n'ont pas de rougeur. Ainsi, les bébés et les mamans sont tous heureux. Essayez Molfix et rejoignez notre mouvement de bonheur. M-Top, la marque internationale d'outillage de qualité supérieure, dotée d'une technologie de pointe, maintenant à Madagascar. Pour vos petits bricolages à la maison, jusqu'au plus grand chantier, M-Top vous propose des petits, moyens et grands outillages adaptés à vos besoins. Abordable, robuste, durable et surtout fiable, M-Top c'est la perfection dans l'outillage. Facilitez-vous la vie et soyez gagnant sur toutes les lignes avec une large gamme de produits. M-Top, faire la différence. Distribué par Rucodis Saralalan. Les fêtes en famille, des moments mémorables pour tous. Tous ces préparatifs, tant de joie, de bonheur et d'espoir à partager. Surtout, la télé qui nous réunit. Passons les fêtes ensemble! Le décodeur avec 1 mois sur Access et seulement à 50 000 arrière jusqu'au 24 décembre. Êtes-vous déjà abonné à Canal+? Profitez de 15 jours sur tout Canal+, pour tout réabonnement. Pour plus d'informations, rendez-vous en boutique Canal+. Vereto amin'ny fampahalalam-baovao isika dia mbola lavitra ny fianatra ny police scientifique eto Madagasikara
raha oharina amin'ny any ivelany. Lesokany tsy fampin'ny fitaovana izany raha ny fanazavana miantarandrianay. Fijerena pirofo amin'ny tranga famonoana na fahafatesan'olona eny anivon'ny fiarahamonina. Raha ny ivelany saika mandeha ho azy ny fakana ireny polisy siantifika ireny anatotosa izany. Eto amintsika, tsy amin'ireo tranga rehetra no anetrehan'ny polisy siantifika. Tsy maintsy misy enquêteur na kizakay mirequériranay zay vao afaka mandeha sur le terrain. Tsy afaka zany zay hoe andeha mivantana hoe misy trano may na misy trano vaky na misy noyer hoe tonga dia hanao constatation eny fa tsy maintsy misy service récurrent mirequériranay andefana an'le rapportnay raha avy eo ilasanay daholo ny enquêteur rehetrarehetra ny BC ny sûreté zany rehefa manao enquête zany miaraka aminay daholo ao anatin'ny police nationale. Tsy mbola manaraka ny fenitra ihany koa ny lafin'ny fitaovana ampiasain'izy ireo raha oharina amin'ny fampiasain'ny firenena efa mandroso. Maro ny tsy ampy. Zava-dehibe amin'ny fizotry ny fanadihadiana nefa ny asan'ny polisy siantifika. Laboratoire na ADN mbola tsy manana ny empreinte digitale mbola tsy répertorié Madagascar. Izany hoe raha tokony izy vao manao karapanony valave fotoana ianao dia anananay daholo ny empreinte-nareo. Kaikany raha ohatra misy sainao zao zany dia mahita empreinte azo exploité ny zahay ka tsy manana olona soupçonnaina le victime dia sarotra be ho anay zany ny exploité n'iny empreinte exploité amin'izay fa ela be zany izy satria ny répertoire aminay amin'ny papier. Ohatra hoe manao comparaison empreinte raha complet ny fitaovana minga zavatra tsy kanena fotsiny tonga dia mamoaka le machine dia tonga dia vetivety ka mitombo ny résultat zany hoe be dia be ny malfaiteur ao traka amin'izay. Amin'izao fotoan'izao manodidina ny iray isan'andro ny constatation technique totosain'ny polisy siantifika eto Antananarivo. Isan'ny vaovao misongadina androany ihany koa dia seho miavaka maro no nentin'ireo tanora mankafy ny kolontsaina aziatika ny famaranana ny Mongama ny festival K-pop Super Show andiany fafolo tena korondrano tamin'ity androany ity. Samy afaka po avokoa na ireo mpandray anjara na ny mpikarakara. Yves Richard. Maro ny tanora tonga nanotrana ny famaranana ny Mongama ny festival K-pop Super Show teny Ankorondrano. Taorian'ny fifanitsanana tamin'ny sokajiny hetsika nentina namariana ity andiany fafolo ity. So miavaka avokoa ny nentin'ireo tanora mankafy ny kolontsaina aziatika nandravana ny famaranana ny Mongama ny festival K-pop. Isan'ampientanentana maro ny fifaninanana mahakasika andia. Every time I show, make them whistle like in like pink in Ankoatran'dia nampiseho ny fifehezan'ny karazan-kira aziatika ny mpandray anjara. Toy ihany koa ny fakatahaka ny mpilalao fototra na izany amin'ny horonan-tsary na sary miaina aziatika isan'ny tokony. Isan'ampiseho hetsika miavaka ihany koa ny mpiangaly ny taranja Ayady Taekwondo. Isaka misy festival Mongama dia vao asa foana zay. Dia zahay moa zany amin'ny mata tsy hoe resaka self défense na fiarovan-tena fotsiny le taekwondo fa mampianatra amin'ny fanabeazana amin'ny maha-olona mihitsy. Zay no tena ao anatin'le izy. Fa tsy resaka hoe compétition fotsiny nataonay fa mitaiza amin'ny maha-olombanina. Samy afa-po tamin'ny hetsika avokoa araka izany na ny mpanotrina na ny mpandray anjara isan-tsokajiny. Treto aloha zany zay efa 3 taona sesa angamba zany nanao an'ity Mongama ity nandray anjara foana dia raha fahitanay anazy aloha
dia ny mpikarakara ny organisateur zany a mihaino ny suggestion zay omenay a dia milamina tsara. Za androany vao tonga fa omaly tsy tonga dia ny fahitako anazy aloha dia mahafinaritra ilay fety satria zay moa zany niaraka tamin'ny nanao tournoi tao Mega Madagema ihany fa efa omaly ilay inscription dia tsy afaka nanaova juste exhibition fotsiny natao. Ie mba manantena zany mba hitovy foana satria mahafinaritra ilay kilalao sy ilay organisateur an'ilay jeu pitsipitsiny ao. Fa ombiazana araka izany ny hetsika Mongamania Festival K-pop Super Show andiany fa 10 ny mpikarakara. Izy ireo zay nanamafy hatrany ny anohizana ny hetsika amin'ny taona ho avy. Nandritra ny roa andro zay ny asabotsy sy ny alahady any tantarana teto amin'ny Geminazako Rondrano ny 70e édition an'ny Mongamania Festival dia maro ankizy tonga nandritra ny zay roa andro zay. Nisy ireo sakafo, nisy ihany koa ny jeux vidéo sy ny concours maro samihafa. Dia amin'izao ohatr'izao dia maro koa ireo tanora tonga nandritra izay roa andro zay. Amin'ny herintaona indray moa zany tsika no nikarakara ny 11e édition ny Mongamania Festival. Fa indroa isan-taona mantsy nisy io dia any amin'ny mois de mai any sy ny mois de décembre. Ny farany androany Mongamania Festival K-pop Super Show andiany fa 10 ka fizarana mari-pakasitrahana ho an'ny mpandray anjara mendrika no nanakatonana ny hetsika androany. Mongamania Festival K-pop izay iarahana amin'ny fahitalavitra kolo amin'ny alalan'ny fandaharana K-pop. Isantarantsika ny maresaka iraisam-pirenena dia voafidy ho filohan'ny federasiona ny baolina kitra any Cameroun Samuel Eto'o. Isan'ny isantaran'ny asa mafilohan'ny federasiona azy ny fiatrehana ny CAN 2020 sy 2022. La joie des soutiens de Samuel Eto'o à l'énoncé du verdict. Any Cameroun voafidy ho filohan'ny federasiona baolina kitra ny antoerana omaly ilay mpilalao iraisam-pirenena teo aloha kitany baolina kitra ty Afrika Samuel Eto'o tamin'ireo mpifidy miisa 470 mpikambana eo anivon'ny federasiona miisa 370 ireo vato azon'ny Samuel Eto'o raha toa karaka amin'ny 30 izany ho an'ny filohan'ny federasiona teo aloha. Isan'ireo asa goavana miandry ity filoha vaovao ny federasiona ny baolina kitra ny Cameroun ity ny fanomanana ny fandraisana CAN 2020 tanterahina ny antoerana manomboka ny volana janoary izao. Tsy aivina ny voalohan'ny volana septambra lasa teo ny tonga teto Madagasikara ary nanatrika ny lalao ny anan'ny Barea Spener ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny kanjan'ny Barea Mahamasina i Samuel Eto'o. Ny tenany izay anisan'ny mpilalao teo anivon'ny klub an'ny FC Barcelona sy ny klub an'ny Inter Milan ary voaositra ho mpilalao baolina kitra ty Afrika mendrika indrina ny taona 3 sy 4 arivo, 4 sy 4 arivo, 5 sy 4 arivo ary ny taona 10 sy 4 arivo. Maresaka iraisam-pirenena izay hatrany dia olona 320 no maty vokatry ny tadio ny tranga tany États-Unis. Tadio izay sokajy ny filoha Amerikana Joe Biden ho manan-tantara indrindra sy nandravarava tany toerana fanadina. Tranondrava, olona nanjavona, olona maty, tanàna simba, namela takatra maro ny fisian'ny tadio tany États-Unis omaly 12 Desambra. Olona 320 no fantatra maty vokatr'izany tamin'ny firenena miisa 5 tany antoerana. Olona 9 no maty tany Illinois, vokatry ny fianjerany entrepôt Amazon izay niasa alina amin'ny fikarakarana ny komandiny olona amin'izao ankatoky ny fety izao. 2 tany Arkansas ary 1 tany Missouri. Tany Kentucky kosa no tena nahitana faty olona maro. Olona 70 no maty tany antoerana. Mbola maro ireo olona karoana ary miantso amin'ny fanomezan-drano governorany antoerana entina hitsabony ireo marary. Manoloana izao loza izao dia efa mandray ny andraikiny ireo agence fédérale rehetra raha nambarany Joe Biden. Raha nambarany NWS sampanampamantatra ny toetrandro any antoerana. Iray amin'ireo tadio no tonga hatrany amin'ny 400 kilometatra raha toka tsy tokony ohatra ny 9 kilometatra izany. Manatantara eo amin'ny États-Unis ireo tadio nitranga omaly tany antoerana ireo hoy ny filoha Amerikana Joe Biden. Dia ny maresaka iraisam-pirenena manakatona vaovao tamin'ity andro antiangasana nanaraka izany soava tsara dolo.
vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.